Inona avy ary ireo taranja folo izay niarahana ny volavolaina niaraka tamin'ny OIT. Voalohany ireo taranja fito voalaza-tetsy-ambony izay vokatry ny fanadihadiana izay be mpitady indrindra any amin'ny faritra, miampy taranja anankitelo izay tsapa fa tena ilaina koa raha hitantana araky ny tokony ho izy ny orinasany ny mpandraraha anankiray. Ny voalohany dia ny firaketana ireo compte-mbola na ny comptabilité simplifiée. Faharoa ny fitantanana ireo entam-barotra na ny gestion du stock. Fahatelo ny haitsena sy ny serasera na marketing et communication. Rehefa fantatra ary ireo filana ara-piofanan'ireo tanora sy mpandraraha ka voavolavola ireo taranja sy fitaovana nentina nampiofanana. Dia anisan'ny fiara-miasa nisy teo amin'ny OIT sy ny fandarasa fiariana koa ny nahafahana nampiatra sy nampiofana hatrany any amin'ny faritra. Ilaina tokoa ny manome ny fanohanana mba hanamafisana fahaiza-manaon'ireo mpandraraha ireo amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny mpandraraha izao. Ary ao anatin'izao vanim-potoana ny Covid-19 izao indrindra, tsy nisahatra ny nampitombo sy nanatsara ireo tolotra nomeny ny fandaran'asa fiariana. Ho fanohanan'ireo orinasa miatrika izany krizy izany indrindra dia nametraka ny tolotra miarina ny fandaran'asa fiariana. Tsy adino koa nefa ireo mpandraraha efa nazatra sy ireo tanora vao misandratra eo am-pamoronana ny tetikasany. Maro ireo faritra voakasika izany, anisan'izany ny faritra Atsinanana, Analamanga sy Otmatsiatra. Ary ny fanomanana ireo mpisitraka any amin'ny faritra ireo dia anisan'ireo fampiarana ny fifanarahana fiara-miasa eo amin'ny fandaran'asa fiariana sy ny OIT.